Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy fa 14 ny volana marsa ity fifaliana ho anay hatrany mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika ary ny riana dia hitondra hery mandrakariva antsika izany amin'ity maraina ity. Alohan'ny derantsika ny mofinainana io dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindra, saotra anao izay fa mbola menao tompo-potoana, tompo-piainana indray ahafahana mandray ny teninao. Irenay indrindra dia mba androtsahanao fitahiana ho anay, mahafahanay ihany koa mampiseho ny fahalehibiazanao amin'ny hafa. Tianay tokoa raha ao anatin'ny programan'asanao izahay ka hitondra fahazavana eny amin'ny hafa amin'ny alalanao, ary ihany koa hitondra fankahirezana ho an'ny hafa amin'ny alalanao. Koa mitenena raha eo fa vonika iananao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahamasinam-piainana. Nalaina amin'ny Hebreo 12:14 manao hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Tsy manam-pahamasinana marina ny olona izay mitonina ho masina. Ireo izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra dia tsy mahalala an'izany akory. Tsy ireo izay mihebohebo ny amin'ny fahatsaran'ny tenany izany. Tsy pirofo marina ny maha-kristianina ny olona ny fanehoany raha voapanahy rehefa misy toe-javatra tsy fahita amin'ny andavanandro. Ny fahamasinana dia tsy mahatonga ny olona anankiray ho lasam-borona ka toy ny tsy eto ambonin'ny tany intsony izy, fa fileferana kosa eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fivelomana araka ny sitrapon'ny raintsika ary fitokisana amin'Andriamanitra eo amin'ny fitsapana sy eo amin'ny aizina toy ny eo amin'ny mazava ihany koa. Fandehanana amin'ny finoana ary tsy amin'ny fahitana fa fiankinana amin'Andriamanitra amin'ny fitokiana tsy misy adivaritra sy fitoerana eo amin'ny fitiavany. Tsy misy olombelona tsy toa, saingy azo ny rehetra atao ny manadio ny tena no afaka amin'ny fahalotoan'ny nofo sy ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana eo amin'ny tahotra an'i Jehova. Takian'Andriamanitra ny hahatonga ny fanahy rehetra ho madio sy masina. Manana fironana amin'ny ratsy izay nolovaina tamin'ireo razantsika isika, ampahany amin'ny tena izay tsy ilayntsika entina izany, fahalemen'ny olombelona ny mikolokolo ny fitiavan'ny tena, satria toetra ny lovaina hatrany am-boka eo izy io. Kanefa raha tsy esorina avokoa io fitiavan-tena io, raha tsy ombona ny izao dia tsy ho masina tahaka an'Andriamanitra mihitsy isika. Misy fironana ho amin'ny fisainana feno fiahiahiana ihany koa eo amin'ny olombelona izay atosiky ny toe-javatra hitomboana haingana dia haingana. Raha velan-jaka izany dia hanimba ny toetra sy handingana ny fanahy. Takiana amin'ny rehetra ny fahatanterahana ara-pitondran-tena. Na oviana dia tsy tokony hampidina ny fanevan'ny fahamarinana isika mba hifanaraka amin'ny fironana ho amin'ny ratsy nolovana na ihany koa ny kolokoloana. Miraisin'i Kristy ho an'ny tena ny toetra ny olombelona ary ny aina ny fanahintsika mba hanehoana amintsika fa azontsika atao ny tahaka anazy. Aoka isika ho masina tahaka ny mahamasina an'Andriamanitra, ary rehefa takantsika amin'ny fahafenoany ny hevitra izany fanambarana izany, rehefa maniry fantatra ny hanao ny asan'Andriamanitra isika mba ho masina tahaka azy, dia hanaiky ny fenitra napetraka izay ho tratrariny tsirairay eo amin'ny Kristy Jesosy isika rehetra. Izany ny indrindra aminao, aoka ianao olona hikatsaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana hatrany, satria raha tsy tonga amin'ny fahamasinana eo amin'ny Kristy isika dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarana an'izany, ahoana no azahoana an'izany dia ny fandraisana ao an'i Kristy isanandro isanandro, fanehoana ny fankasitrahana ao amin'Andriamanitra ary koa fanetretena izay manala ny izao eo amintsika fa mametraka kosa n'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika isanandro isanandro. Vavaka isika. Raha malala tsara indrindra mba misaotra anao izahay amin'izany teninao izany, mangataka aminao izahay mba hamela ny fahadisoana sy ny helokay rehetra. Mampianara izahay ho amin'ny lalana tsara,
ampianaro izay andefitra, ampianaro izay aneho fitiavana ho an'ny hafa, ka tsy handeha amin'ny hatezerana, tsy handeha amin'ny fahalotoana, fa hanana fitiavana izay avy aminao, anaraka sy hiaino ilay bitsika izay lazain'ny fanahinao masina ao anatinay, ka ninonina zavatra mitranga ao anatrianay, dia aneho fitiavana anao sy faharetana izahay, aminaran'i Jesosy, amen. Saviaro